Dia mbola faly indray ny tena koa miaraka amintsika amin'izao andro fahatelo ny famelabelarana izao. Ny lohahevitra lehibe an'izao afatra izao moa dia hoe inona no asany? Tsy mbola tary ianao raha ohatra ka vao izao ianao vao manaraka ity lohahevitra ity. Amin'ity ariva ity isika dia andinika indray ny amin'ny hoe Andriamanitra manao fanavotana. Fifaliana ho any miaraka amintsika ary manonona mandrakariva ao amin'ny tokantranonao, amin'ny tenanao, amin'izay zavatra ataonao ny fitanan'Andriamanitra ny fahasoavana. Ingany izao sy ianao tsy alahelo raha tsy efa matrapa amin'ny fahafenona izany fitahin'Andriamanitra izany, ary tsy alahelo isika raha tsy efa mitombo ny fahalalantsika avy amin'Andriamanitra. Araka ny fanao dia hivavaka isika, handray ny fitarina avy amin'ny fanahy masina isika mba ho azontsika ny hafatra. Andriamanitra tomponay manana hafatra ambary ianao amin'ity fotoana ity. Aoka izay rehetra anaraka an'izao fandarana izao dia ho voavela heloka mandrakariva. Mitalao ny fanianao masonao Tompo, mba hanome fahazavan-tsaina, hanome fahiratan-tsaina ary hanampy ny mpiaino sy ny mpanaraka ao amin'ny fanapahan-kevitra. Engany Tompo Andriamanitra, hiafinao aminao ny mahizan'ny mpandahateny. Raha mety anao Tompo Andriamanitra dia hikasika fon'olona maro izao afatra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andriamanitra manao fanavotana. Inona indray no tianambara amin'izany hoe Andriamanitra manao fanavotana izany? Inona ny efa fantatra ny amin'ny fanavotana ny olona? Andesika hamakina ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo. Petera voalohany toko voalohany dimy fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo. Anaran'i Jesosy manao hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no navotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala izay azonareo tamin'ny netondrazana. Fa ny raso an'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema. Ny apôstôly Petera eto zany dia nilaza tamin'ireo mpino tamin'ny fotoan'androny. Fantatrareo izy, fantatsika fa Kristy dia nanavitra antsika tsy tamin'ny zavatra mety simba, tsy volamena, tsy volafotsy, tsy fitaovana ny tombam-bidinao ry havana malala. Tsy ao amin'ireo ny valeranao, fa mazava eto ny tenin'Andriamanitra. Nanavotana antsika dia mihoatra lavitra noho izany. Ainy ny zanak'Andriamanitra, ny raso an'i Kristy izay tsy misy kilema, tsy misy pentina no nanavotana anao. Mba fantatrao ve zany? Sao dia efa adinonao kosa mampatsiahanao natongavako amin'ity fotoana ity hoe ny raso an'i Kristy no manao fanavotana anao. Nanomboka hoviana ary no efa tao am-pon'Andriamanitra mpamorona ny drafim-panavotana. Raha jerentsika ny ao amin'ny Apokalipsy toko telo ambin'ny folo andininy fahavalo dia mahita isika teny tahaka an'izao eo amin'ny tapany faharoa manao hoe zanak'ondry izay voavony hatramin'ny renazao tontolo izao. Izany hoe mbola tsy nisy akory izany tontolo izao isatsika ity dia efa tao am-pon'Andriamanitra ny planina ny amin'ny hanavotana ny voariny raha toa ka isan'ny fahalavony. Ny mpamorona mahay mantsy dia efa mametraka melosahady ny mety ho fanarenana, ny mety fanamboarana raha ohatra ka misy zany fahasimbana izany. Ary Andriamanitra no voalohany amin'ny fanaovana izany. Raha fitinana zany dia zao hoe tsy mbola nisy akory Adama ity tany ity dia efa tao am-pon'Andriamanitra ny sin'ny asa fanavotana raha ohatra ka misafidy ilay voary no amin'izany fahalavona izany. Inona ary zany no manosika an'Andriamanitra anao izany?
iza no nomena navitra ny very. Hitantsika ao amin'ny filazantsara Jaona 3:10 ny teny manao hoe zay ny kristianina rehetra tsy anjery izany, andeha averintsika miaraka. Jaona 3:10 manao hoe minaran'i Jesosy fa toy izao tontolo izao misy latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, iza no nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Voarakitra ao amin'ny andininy io ry havana ny drafim-panavotana an'ity planeta tany ity. Ao anatin' zany anie zao senao hoe voarakitra ao izany. Minoa izany teny zany ianao. Inona ary zany no nitranga tao edena, fony nanota, fony nandika lalàna ny olombelona. Ao amin'ny Genesis 3:7 tapany faharoa dia mahita isika ny fihetsika nataon'ny poniny Edena, fony izy nanota. Naran'i Jesosy manao hoe araha lehilahy sy ny vadiny ny herin'ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo, tao amsa. Talohan'io dia isakariva dia mamangy Andriamanitra, mampianatra azy Andriamanitra, miresaka aminy Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny tsy fianonan'ny feo an'Andriamanitra, ny fahotanana ny fahalavona zany, dia tsy tian'izy ireo niaona amin'Andriamanitra, koa dia niafina niery ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo. Hitantsika ao amin'ny Romanina 7:20, Romanina 7:20 ny teny takan'izao manao hoe tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Izany rehefa nanota ny poniny Edena dia niala ilay voninahitra Andriamanitra. Eto dia nazava amintsika hoe ilay voninahitra Andriamanitra resahana eto tsy inona io fa ny toetra n'Andriamanitra izay ao anatin'ny olombelona izay noforonina. Ka hita tokoa fa rehefa nanota Adama sy Eva dia nanomboka marefo ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, tsy te hiaona amin'Andriamanitra ray izy, ary dia nanomboka nisy teo ny disadisa, tsy fifankazahoana hevitra, fifanomezantsiny teo amin'izy Adama sy Eva zay ampivady voalohany, ary dia nisy ny fifaniliana, zany hoe raha fehezina zany dia eritreretin'Andriamanitra dia niasimba izany. Ary moa ve mandrak'androany, mandra-pahatonga ny farany dia jerentsika eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana koa angambany, fa dia miampy totongana miarava ny fifandraisana, ny toetra eo amintsika zara raha misy manao ny tsara ny olombelona. Fony nanota ny poniny Edena. Navelan'Andriamanitra amin'izao ve zany? Andehantsika makina ao amin'ny Genesis 3:7 manao hoe minaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? Matoa Andriamanitra niantso andra lehilahy dia mbola malala azy. Te hananton'Andriamanitra, nanao dingan'Andriamanitra. Ary eto izy dia mitady hoe aiza moa ianao? Lay poniny Edena amin'io dia miafina an'Andriamanitra. Andriamanitra kosa dia manantony, tsy miova ny fanaony. Mamangy izy amin'ny fotoana izay amanginy isakariva, ary dia miantony lehilahy ary miteny aiza moa ianao fa iaona aminao ao. Inona ary lay vahaolana avy any ambony amahana ny olana fahotana? Ao amin'ny Genesis 3:15-20, reo ihany aloha ny raisitsika fa misy ny vahaolana avy any ambony avy amin'Andriamanitra hamahana an'ity olana fahotana ity. Naran'i Jesosy dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, iza norotoro ny lohanao, ary ianao kosa hanorotoro ny omby lahy tongony. 20 dia hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Mahafinaritra ry havana lay Andriamanitra mpamorona miasa ny mpikarakara, fa eto izy dia manao ny dingana ihany koa hanavotana an'ity poniny Edena sy zao tontolo zao izay misy atsika.
nanao akanjo hoditra Adama seva. Zany hoe Andriamanitra eto zany Jesosy Kristy dia nanao fanatitra ny tenany satria tandindona azy io zanak'ondry zay novonoana io. Ary dia nanonona koa izy tao amin'ny toerana nalavona tao ny teny fikasana fa ho tanterahana ny fanavotana an'ilay taranaky ny vehivavy dia sika olombelona izany. Nomena teo zany ny teny fikasana voalohany fampanantenana ny amin'ny haven'ny Mesia indray androany. Nanahoana ary ny fomba nampitaina izany drafitra anavotana ny olona rehetra izany. Amin'ity arivo ity dia andesika maka izay voambarany mpanoratra kristianina iray Ellen White ao amin'ny boky anankiray manao hoe Sons and Daughters ao amin'ny takila 520 manao hoe ny rafitra ny fanatitra izay noforonina tamin'ny alalan'i Kristy ary nomena ny Adama toy ny tandindony izay manambara ny mpamonjy tsy maintsy ho avy izay hitondra ny zao tontolo izao ary ho faty mba hanavitra azy. Tamin'ny alalan'i Mosesy no nanomezan'i Kristy ny toromarika mazava tsara ho an'ny zanak'Israely manodidina ny fanatitra sy ny fanatitra latradra. Ny biby madio sy lafo vidy no haniken'Andriamanitra ireo izay manambara bebe kokoa an'i Kristy. Nomena ny Adama zany ny fanaovana fanatitra dia no amafisina teo amin'ny zanak'Israely izany tamin'ny andron'ny fitoerana masina. Biby madio, biby lafo vidy no ny eken'Andriamanitra akasitrahana hanehoana an'ilay mpamonjy izay ho avy aty aoriana. Tsy nahafinaritra izany. Tsy nahafinaritra izany satria mahakasika ny zavatra ratsy ambonin'ny tany dia ny fahotana. Ahoana ary zany ny fomba namondren'Andriamanitra ny mpanota rehetra. Manasanao mba hamakina ao amin'ny efisana toko 2:9 manao io minaran'i Jesosy fa fahasoavana no namondrenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ry mpanaraka izao fandarana izao, mazava eto ny resaka. Fahasoavana no namondrenanareo amin'ny finoana. Ahoana nanazavana an'izany? Fahasoavana mbola ho avy no namondrena ireo mpino tao amin'ny testameta taloha. Ary fahasoavana efa tonga, fahasoavana nandrary tena nanofo no namondrena ny mpino rehetra ao amin'ilay fanekena vaovao. Tsy misy hoe ny jiosy fomba hafa na isika taty amin'ny jentilisa dia fomba hafa ty fanekena vaovao, fa mitovy avokoa ny ambaran'ny soratra masina hoe fahasoavana no namondrenanareo ary izany dia raisitsika rehetra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy fa izy no nanao fanatitra tokana ampy hitondra ny fahotako sy ny fahotanao. Inona ary zany no tokony atao raha ohatra ka mino ianao ary enoko fa zany ianao io, mino ny avitra tokana sy feno ao amin'ny Kristy. Mino izay lazain'ny dalelam-paminany isika. Dalela toko 7:7 izay milaza fa ny fahafatesan'ny Mesia teo ankazo fijaliana tamin'ny taona 130 amin'izao vanim-potoana misy atsika izao dia midika fa ampitsahatra ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hafa izy. Efa nomena ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 7:7 ry havana ny faminaniana ny amin'ny atongavan'ilay fahasoavana handrary nofo tonga teny. Ary dia voalaza fa rehefa tonga Kristy ho faty izy ao amin'ny hazo fijaliana dia hampitsahatra ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hafa izy. Teo amin'ny fampipovana tandindona teo amin'ny fitoerana masina rehefa tonga ny andro firavoravoana 7 sy ny voaloham-bolana dia mitondra fanatitra ireo mpino tamin'izany. Tondra fanatitra noho ny ota, ny fanatitra hodorana, ny fanatitra maro, fanatitra alatsadra. Nanakery izany, narana izany,
mandrapahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra ho faty, mandrapahatonga azy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa maty izany dia mazava ny ambaran'ny Dalia 7 dia 7 manao hoe ampitsahatra izy ny fanatitra alatratra sy ny fanatitra hafa. Koa eo anatrehan'izany dia mazava ny ambaran'ny bokin'ny Kolosaina 2 dia 7 manao hoe aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Aika izany ilay andro firavorambona, ilay voaloham-bolana, ilay fanatitra atao amin'ireny, ny fanatitra hodorana, ny fanatitra latratra, ny fanatitra hafa, natao izy ireny ary nanan-kery izy ireny anehoana an'ilay Jesosy Kristy izay ho avy. Ka rehefa tonga ary Kristy dia mbola ilaina ve zany miverina amin'ny tandindony? Moa ve tsy ao amin'ny tenan'i Kristy ilay fanatitra tokana ampy sy feno? Io ry havana no tokony idirana, io ry havana no tokony inona ary ampy hamondrenanao ny sorona nataon'ny Jesosy. Koa andere anao fanandramana, miantso anao amin'ity fotoana ity mba hino an'i Jesosy Kristy ianao, ilay mpamondro anao, manasa anao amin'ity fotoana ity mba handray azy ianao ho mpamondro tokana, manasa anao amin'ity fotoana ity mba hanolotra ny fonao ianao ary amela izay rehetra tokony avela ka hanaraka kosa izay asain'i Kristy atao amin'izao sisa izao. Andeha isika hivavaka hamaranantsika izao fotoana izao ary apetrakantsika amin'Andriamanitra ny fanapa-kevitra raisintsika indray amin'ity hariva ity. Andriamanitro, atolotrainao ny fisaorana feno satria nomenao lesona lehibe izahay fa ianao dia Andriamanitra manavotra. Engane izay tsirairay avy Tompo, mba hino anaiky arandray fa fanatitra tokana izay nataonao teo amin'ny hazo fijaliana teo a-Kalvari dia feno ampy ary afaka mampitsahatra ny fanatitra hodorana latratra rehetra izany. Engane Tompo Andriamanitro, mba ho trapanay tokoa fa mitady olona ho tahina sy ho vondrena ianao. Manira Tompo Andriamanitro mba ity tanora ity, ity vehivavy, ity lehilahy izay manaraka ny fandaharana izao fianakaviana izao Tompo Andriamanitro, izay tsy miafina aminao fa mandalo olana, mandalo tsifisina, mandalo zavatra maro, mandalo zavatra izay mety mampalahelo. Jereo izy Tompo ary aoka ho tononinao amin'io tokantrano io ny fahasoavanao, ny fidantanao, ary aoka ianao Andriamanitro hiasa amin'izao tokantrano izao. Aoka mba handray fanapa-kevitra feno izy fa ilaina ny mino an'i Jesosy ary manaiky fa ampy ny fanavotana nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia makasitraka antsika indray ny amin'ny faharetana tamin'ity fotoana ity, ny tompony hitantsika mianakavy ary samy tsara avokoa isika rehetra mandrapahatonga amin'ny fotoana manaraka.